Alléluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasa mba malala no eo amintsika tsirairay avy izay tratranso eto amin'ity androany ity. De faly be mahita anareo eto ary de tononona amintsika tsirairay avy indray ny fiadanan'ny tompo hanapaka ny anatintsika rehetrarehetra izay tratranso eto amin'ity anio ity. De matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika androany. Alléluia. Fandarana vavaka fiambena zay rahanao amin'ny fandarana andramboka izao ny aky radio ny aky média mpikambana ato anaty vavaka fiambenana indrindra ny groupe zay mare zay miaraka aminay mivady manototosana izao fandarana ataontsika isan'andro izao. De ny fiadanan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra. Raha androany anao vao tonga eto de miarabanao manokana ary teteny aminao hoe maretatra amin'ny farany. Alléluia. Tsy kisendrasendra ny atongavanao eto fa misy zavatra tian'Andriamanitra atongavana eo amin'ny fiainanao. Andrao mba eto ny hainoanao amin'ny feon'Andriamanitra mibitsika aminao anatin'izao fandarana izao. Ary de mirary hoe ao anatin'ny adin'ilay sasany mahery nalatsaka kely iarahantsika de tena hery ianao ary saky ny idiranao teto no ivoahanao eto amin'ity androany ity. Fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Tsika rehefa eto kosa Rahalatojo de ranabavy Rahalatojo niditra voalohany teto tahiny tompo manokana Rahalatojo anabavy Lovely, anabavy Rahalahy Jonathan, ranabavy Rodine, Verselina, Angela Io ary IRTCR, Fitaina, Erika, Jasika Patitsy, Marijo, Jaotina Tafitaso, Marie Gilda, Tsiry Amboaramiel, Kotre Kamaradin'i Jesosy, Alléluia. Erika, samy hafa Erika Raka sy Erika Raka zao mbola tsy hitako fa Erika aloha no hitako Olga Ranoroso, Razana Monika, Yanitra Nirina, Angela Io, Berthe Sava, Yama, Fleur, Sa, Fidy, nisy teo hoe Fitaina de atony hoe misy hoe Sa, Fidy. De Andonirina, Suzelle, Erika Raka, io izy io. De Andonirina, Suzelle, Fleur, Mampionina, Lovely, Marie Rafa, Sirina efa narabaiko teo Lantonirina, Felina Rakoto, Rodine Marie, Soameva, Sohernienne, Nathalie. Tahiny Jesosy tsika tsirairay avy de fiadanan'ny tompony eo amintsika rehetra ary matoky fa tsy very mainana fotoana zay laninao eto irahantsika mifampahery. Iarakantsika adin'indray sasany. Ivavaka fanomboana ranabavy Roly avy any Allemagne, hitondra tenin'Andriamanitra nabavy Angela avy any Chine, de ivavaka ho an'ny firenena nabavintsika Yama avy any Koweït miaraka amiko eto androany. De maritatra amin'ny farany ary Elina, Asy, Mika de ndao ary tsika tonga de ivavaka anomboana zao fotoana zao apetraksika tan'Andriamanitra. Tahiny tompo anabavy Roly anao ny fitenenana. Tahiny tompo pasteur, tahiny tompo tsika rehetra manaraka an'izao fandarana vavaka fiambenana izao. Mbola hiara hivavaka ary tsika amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra tonga eto indray izahay, rain'i Jesosy tompo ianao. Tonga eto indray izahay hiara hivory sy hivavaka hiaino ny teninao. Ho manatre eto ianao Andriamanitra, manatre ianao fanahy masina an'izao vavaka fiambenana ataonay rehetra izao. Vonona tonga eto indray izahay, vonona hiaino sy akasitraka ny teninao masina. Ho aritsahy ao aminay tsirairay avy izany teny masinao izany, mba hilatsaka ao am-ponay, tsisy hialana ny ray, ho entinay matory indray. Eny, tonga eto foana izahay isakariva miaino ny teninao izay hoentin'ny mpanomponao Andriamanitra. Ianeny connexion anay, izay ny tokantrano tsisy ho tapatapaka na ndray fa andeha tsara daholo, ianona ny teny masinao eto tompo malala Eny, tonga eto izahay mifona sy mibebaka ary mitalao eo anatrehanao raha nisy ny fahadisoana kely izay nataonay tompo. Efa manantona anao foana izahay ary manamasina ny tenanay indrindra fa amin'izao manakaiky ny farany izao tompo. Da io izay rehetra eto tompo izay mivory sy miaino ny teninao mba ho mpanompo tsara fa tsy ho tonga ny devoly izahay ary ny devoly sy ny satana de hitsaka tsara ao ambanin'ny faladianay
tsy azo anala na anaisitra ao am-ponay tsirairay avy izay teny voalaza aminay eto anio tompo. Izany no vavaka setrinay androany tompo ka dia da io ny mpanomponao izay hitondra ny teninao, da io izay rehetrarehetra, da io tompo ny mpanaraka izao fandaharana androany amin'izao alina izao, izay rehetrarehetra tonga eto na izay mbola vao androany eto tompo dia arotsay tanteraka ao aminy ny fanahy masinao, eny mba ho mpanompo miaino anao koa izy ho tahaka ny zahay rehetra izay efa tonga eto hiaino anao isan'andro tompo. Ko dia ta io koa izao fandaharana izao, ary izay mbola ny andalana tompo ka mikasa ho tonga eto dia ianao ny tantana ny diany ka tonga azy eto soma tsara hiaino an'izao teny izao tompo. Eny voninahitra ho anao ray zanaka ary ny fanahy masina dia raina ianao Jesosy tompo. Aleloia, saotra tompo, amen. Aleloia, saotra n'Andriamanitra. Saotra ny anababitsika rolia tao anatin'izay vavaka fanomboana izay. Rehefa tsika ny tenin'Andriamanitra iaraka amin'ny anabavy Angela io avany any Chine any notorotentsika androany. Mialohan'izay andaontsika aloha hanao hira anankiray dia andao fa azontsika mitoromaso ny olona rehetrarehetra izay mbola matory amin'ny fotoana tsy fatoriana intsony zao. Teneno ny eo akaikinao, teneno ny eo atokantranonao. Za koa miteny anareo rehetrarehetra amin'ity androany ity hoe mifoaza fa tsy fotoana fatoriana intsony zao. Sao ndolany irina Angela io, Aimé Lovely izay mbola tsy narabaiko teto no arabaiko, Vero Rasoa zay vao hitako teto zany Vero Rasoa zany. Tahiny Jesosy hitody Raonisoa. Aleloia. Preta Marie, Mami, tahiny Jesosy daholo. Ndao antsika eno hira avy hatrany dia verina antsika avy eo eno tenin'Andriamanitra. Mifoaza. Aleloia. Amen. Kapal ni evi
Alleloia, mino fa nampifoanao zany izy zany a, tokony ampifoanao zany izy zany, raha mbola matoritory ianao dia aleotsika manamboatra ny fanompoantsika an'Andriamanitra, zao mbola ny ara-panahy fa tena sarotra izao fiainantsika izao a, raha tratra ao anaty torimaso, fahafatesana isika izao a, amin'izao andro efa akaiky hiavian'i Jesosy izao. Hiaino tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Mama Valtina, Noely Fanto, Tina Malala, ireo mbola tsy voaravako teo a, Marie Gilda efa naravako teo a, dia tahian Jesosy ary a, isika rehetrarehetra. Robin Full of Grace, dia zay ka mbola tsy voaravako teo a. Iny misy anankiray a, Zaramina Mahamodo. Faly zay mandray anao, androany avy nahita an'izany. Alleloia, dia tonga soa ianao. Tiana Rakoto Arzaka efa eto foana. Aried Olgadorlin, androany koa vitako teto a, tonga soa ianao dia tahian Jesosy a. Aried moa efa miaraka amintsika eto foana. Ndao ary androany a, arabaitsika manokana anabavintsika Andenirina Suzel, izay a tratran'ny anniversaire ny androany, dia afaka sady miteninareo aho a firariantsoa anazy a Sandrinerika koa hitako a Soerniana, dia afaka mirary soa ny Andonirina Suzel isika fa anniversaire ny androany. Alleloia, no tain'Andriamanitra ny ianao a, dia tena hoe hososiny tsara no ifampiarahanareo sy Andriamanitra amin'ny andro sisa rehetra, dia ho tain'Andriamanitra ny ianao sy ny ankonanao a, dia ho ela velona salama tsara, androso ara-panahy, ho tahina amin'ny zavatra rehetra, ho ambinina amin'ny zavatra rehetra, anabavy Andonirina. Tahiny tompo ary a, anabavy Angela nitorantsika tenin'Andriamanitra androany a, androany tsika dia ampandrosoantsika izy a. Tahiny tompo ary anabavy Angela, anao ny fitenenana. Alleloia, amen. Raha anabavy Angela, miandry kely vetika zafady. Ao ary miandry kely vetivety azafady indrindra. Anabavy Angela no hitondrantsika tenin'Andriamanitra, miandry kely vetivety isika. Mialatsiny a. Mialatsiny kely a, azafady indrindra, misy tsy mety kely fotsiny a, ialana tsiny amintsika rehetrarehetra.
fikira kely aloha. Alléluia. Misy kely ny somary tsy hetezana kely a toroteniny anabavintsika andao aloha sika hira anankiray a dia ao anatin'izany a ny amboaramboarana ny tokony amboarina rehetrarehetra ialana tsiny a amintsika rehetrarehetra Alléluia.
Alleloia. Ialana tsiny indrindra tena misy tsy fetezana kely ny raky peo izay nalefa ny anabavitsika mahavariana moa fa dia talohany teo izy nety andraso aloha fa sika io vaitsika toroteny Ralahy Jonatana satria efa tonga ihany koa ny Ralahy Jonatana saingy matoka fa mety andray le izy rehefa tena natao ny fikirakirana ka dia avy atrantsika dia tsy amin'ny tenin'Andriamanitra ary ialana tsiny tao anatin'izay 10 minitra angamba tsika lany teo fotoana fa ialana tsiny indrindra toy ny tsy fetezana kely fa efa mety zao ilay toroteny mino dia atao amin'izay ary tsika hiano tenin'Andriamanitra maheriza daholo iana vavy Angela io hitondra tenin'Andriamanitra dao ary manokana koa pasteur mivady tratran'izao fotoanan'io izao. Ny tenin'Andriamanitra izay ho zaraina amintsika androany dia hita ao amin'ny bokin'ny Salamo 2:30 andiny fahavalo ka hatramin'ny faha 120. Salamo 2:30 andininy fahavalo ka hatramin'ny faha 120 amin'ny anaran'i Jesosy. Hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalana tokony alehanao aho, hanolo-tsaina anao aho ary hitsinjo anao masoko. Aza manahaka ny soavaly na ny ampondra tsy manan-tsaina, visy lamborido no haingo hiazonana azy, fa tsy mety manakaiky anao izy. Be ny fanaintaina ny ratsy fanahy, fa izay mahatoky ny tompo kosa dia hodidin'ny famindram-po. Mifalia amin'ny tompo ary miravoravoy ianareo olona marina, mioby ianareo mahitsy fo rehetra. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra hoentina amintsika eto anio teny izay nisoratan'ny mpanompo Davida Mpanjaka moa izy ity raha ny soramandreny ambony jerevantsika dia hoe ny fahasambarany ho avela heloka. Olona mpanota vo vela heloka na azo famindram-po tamin'Andriamanitra izany no resahana eto hoe sambatra satria no eken'Andriamanitra ny helony ary dia tena namindrahan'Andriamanitra fo na adio mihitsy ny fahotana rehetrarehetra ka dia nahazo an'izany fahafahana tamin'ny famelan-keloka izany zanak'Andriamanitra. Raha jerevantsika ty tenin'Andriamanitra ty dia tena miresaka fitiavan'Andriamanitra koa izy ty. Fitiavan'Andriamanitra no mibahana eto amin'ity tenin'Andriamanitra ty sy azontsika raisina satria fantatsika olombelona tsara manko fa tsy dia misy ninina miova tsisy ninina miova raha vao tsy mivavaka hitady an'Andriamanitra tsika amin'ny fiainantsika isan'andro. Na dia ataoko hoe vao mifoha maraina fotsiny ary raha efa zatra ny mivavaka anao isaka maraina misy andro iray tsy ivavahanao tonga dia malemilemy malazolazo tsy mahazo aina izany mihitsy ianao satria efa le zatra mifandray amin'Andriamanitra. Maro amintsika ato am-piangonana ato angamba ny ohatran'izany. Olona vonona hivavaka tsy hoe olona misy problème ihany koa vao hitady an'Andriamanitra fa tsika ary manonona ny anaran'Andriamanitra foana matetika ohatra ngera misy zavatra tsara tonga amintsika zao tonga dia aingana be mihitsy ka oh mon Dieu tsara Andriamanitra. Misy zavatra ratsy indray ohatra na accident tena Andriamanitra tena malchance ty asian'Andriamanitra foana ao alohan'le fehezanteny dikan'izany hoe tadavitsika foana eo Andriamanitra io na naiza toerana misy atsika amin'inona zavatra ataontsika ary raha vao fiainantsika lavitra an'Andriamanitra dia ohatran'ny mampiteniteny rery izany nefany tokony ho fantatsika fa mandalo dingana maro izay tena tsy eritreretin'ny saintsika matetika ny zavatra ataon'Andriamanitra amintsika izany hoe ilay programan'Andriamanitra io tsisy mahafantatra an'iny mihitsy izy ihany mahafantatra ny programa ataony amin'ny zanany kiraikiraiky eto ambonin'ity tany ity. Tsika zanak'olombelona isaky ny mivavaka dia mivavaka misaotra an'Andriamanitra aloha dia mifony mangataka mitalao dia mitantara izao olana rehetrarehetra amin'izay avy eo
eritreretra nge hoe Andriamanitra anankiray tokana olona telo hitantarantsika firitsika vahoaka mitantara olana amin'Andriamanitra nefa dia samy mahazo solution vaholana an'izay problème ny daholo saingy hoe ny fotoana atongavany sy ivalian'ilay problème iny fotsiny no tsy mitovy. Andriamanitra tena mahay izay mahasoso mahasambatra antsika izy ary ny fanakakaizantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fatokisana anazy izany koa dia misy lalana rahana fa tsy hoe miteniteny manao polivava fotsiny ianao dia ho voaray zanak'Andriamanitra fa manaraka ny lalànany baiboly iny boky kely ataontsika hoe boky kely fa be da be vocabulaire ao anatin'iny na zao raha mba rehefa mamaky baiboly tena mahita mot vaovao mihitsy na ohatran'ireny dictionnaire ireny zany le tena manontany teny fa inona koa ny dikan'izany dia rehefa mihaino toritenin'olona hafa ohatra hoe mihaino toriteny amin'ny pasteur eo sao dia mahazo vocabulaire vaovao mihaino famitinana ny ranadà ireny koa dia mahazo vocabulaire vaovao dia ohatran'izay le manara-dalana an'Andriamanitra manara-dia an'Andriamanitra olona mazoto manolo tena aloha no olainy voalohany ary manara lalànany baiboly satria raha ny lalàna voalohany 现在刚刚睡醒呢。 ary izany zavatra marina izany tonga dia mahazo an'ilay famindram-po avy any amin'Andriamanitra. Ary tsy sarotra le izy fa mila fotsiny mila hoe mifandray mila mihaona matetika amin'Andriamanitra miresaka ohatran'ny tsika mifampiresaka io mihitsy zany firesahana amin'Andriamanitra miteny sy milaza mombanao rehetrarehetra avy eo dia tena mifandray tsara na any anatin'ny tsindrimandrinao rehetrarehetra any zany dia efa fiainam-panahy miaraka amin'Andriamanitra ka izany moa ny rarintsika tokoa mba asambatra antsika satria tsika rehetra zao samy mpanota daholo tsika fa miezaka ny mifona isan'andro ny olona tena marina voalaza amin'ny baiboly any manota imbetabe anatin'ny iray andro fa tsika izay efa manaiky ho zanak'Andriamanitra dia miezaka foana no anao ny marina ka izany indraindray mampametram-panontaniana hoe mba tena vonona mihitsy ve za ty anao ny asako sy ny adidiko rehetrarehetra izany le hoe ahafoy ny fotoana ho an'Andriamanitra satria raha tena vonona mantsy mety tena hiova tanteraka amin'ny fiainako raha ohatra nahataloha zao ohatra dia mandany fotoana ao amin'ny Facebook sy ny fijerena hira vao maraina sy amin'ny alina satria miadana amin'ny connexion fa rehefa ankehitriny amin'izay ianao ny asan'Andriamanitra ohatra mahita excuse foana dia rehefa mirisika ianao miezaka mangataka mivavaka mifona amin'Andriamanitra mifandray amin'Andriamanitra mitantaraina amin'Andriamanitra zao olana rehetrarehetra zao mahita solution foana avy any amin'Andriamanitra dia tena mahazo tsindrimandry mihitsy ary hoe zao no tokony ataonao manoloana an'izany olana izany ka inona moa no anakana antsika amin'izany ry hava-malala fa dia tsara ny miaina miaraka amin'ny tompo indrindra fa akaikin'izany hoe fahatsarana izany mihaino ny teniny amin'ny fotoana rehetra izay mahamety anao mangataka koa angatahana amin'ny tompo mihitsy izay zavatra mety tokony atao tsy hoe mifanaraka amin'izay tianao fa izay fantatr'Andriamanitra satria dia Andriamanitra dia mahalala izay mahasoa antsika tsirairay avy saingy tsy omeny indray mitoraka koa io fa raha alefan'Andriamanitra indray mitoraka izay mahatsara antsika rehetra ngamba tena vomafy indray zany ny any ariana tsy ezaka tsony fa hoe le miezaka mafy dia meloa ka Andriamanitra ihany no mahafantatra ny programantsika tsirairay avy fa dia izay no antenaina amintsika hoe fiazakazana mafy ho tonga eny amin'ny rahoany lanitra ao anatin'izay fifandraisana miaraka amin'Andriamanitra izay satria dia anaraka an'i Jesosy Kristy fa Andriamanitra
no afaka manafaingana sy mampandroso lavitra amin'ny fiainantsika tsirairay. Tsisy olona hafa tsony zany anao ohatrany hoe anao étude sa hoe anao imagination amin'ny fiainantsika tsirairay fa Andriamanitra rery ihany. Zay no atokisana eto ambonin'ity tany ity ka isany no anokatra lalana sy hampamiratra amin'ny fiainako sy ny fiainanao ho tia tanteraka ny tompo indrindrandrindra ampahery aisanao koa izy mba tena ho vonina antsika rehetra hiazakazaka androso lalina mihitsiny miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ka dia samy mahery tsika mianakavy satria miaraka amin'ny tompo tsy very zany, tsy maintsy mandroso, tsy maintsy mandresy ary ninona zavatra miseho eo olana kely mandalo fotsiny zany dia fa olana indray. Zay no miaraka amin'ny Jesosy zay tsy very mandeha zany mihitsiny na kely na be ny herinao dia fa tafarina foana ny anaranao. Zay akaza vela varimbariana amin'ny fiainana mandalo ity ny eritreretantsika sy mombantsika rehetra fa sabeda daholo moa zay zavatra tsy mandalo eo amin'ny fiainantsika eo ary ny ady sy ny mpanaratsy koa dia tsy maintsy misy foana iny ny ao an-tsaintsika foana dia contraire an'izay hoe tsy maintsy mandresy ny zanak'Andriamanitra ary dia miara-sambatra amin'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana ialana eto ambonin'ity tany ity. Dia raina Jesosy ary amin'izany afatra nampitondrainy teto anio izao voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany Alleluia. Amen be. Amen be. Alleluia. Sora betsaka ny anabavy Angela tena marina mantsy le toriteny efa tao fa ela dia ela le izy vao voavaky natonga antsika elaela vao niteny teo. Halleluia. Dia mankasitraka azy tsika misaotra betsaka raha nabavy Angela. Ao ny adida manandraikitra amin'ny mahare-pianakavinanao ao ny asa mandraharaha isan-karazany fa dia mbola nampiasain'ny tompony tondra toriteny mahafinaritra be indray amin'ity androany ity raha natsapana hery ianareo Halleluia. Dia misaora azy. Za misaotra satria vitanareo foana ny anjaranareo ary mampahery zany toriteny zany ary mahafinaritra ary nandalo fotoana ianareo nanomana zapa tsy mba nataonareo zava-poana izao asa fanompoana antsika izao. Tsika eto am-piangonana moa ny teneny tsika ohatry eto am-piangonana mihitsy fa samy any tokantranony avy any tsika no manana ny fiangonany. Halleluia. Hotain'Andriamanitra ny ianao Andriamanitra mahalafity anao ikarakara ikolokolo anao. Tsika rehetrarehetra isaorana soa nirina raha zay Arsoa itody raha Onsoa raha zana Monika tsika rehetra izay raha Jonatana Koda Leonie misaotra tsika rehetra zay mankasitraka azy fa nareo mankasitraka azy reny mampahery azy reny hitany daholo reny commentaire nareo reny dia mankasitraka nareo mankasitraka io dia mahatonga anazy mbola vonina androso bebe kokoa indraika dia mankasitraka ho tahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Salama faharoa amby telopolo mahafinaritra ny amin'ny famelan-keloka. Davida nanoratra azy ity raha misy zavatra tsara misy zavatra mahafinaritra dia famelan-keloka. Ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia mitomboka eo amin'ny famelan-keloka. Raha ohatra hoe mieritreritra miara-mandeha amin'Andriamanitra nefa mbola tsy voavela heloka dia ndalo miverina eo amin'ilay famelan-keloka eo amin'ilay fangatahana famelan-keloka fa tsy ho tafaray amin'Andriamanitra isika. Tsy hanana fifandraisana aminy tsy raha tsy vita vevanana aminazy. Tsy maiky tsika hoe ho tahin'Andriamanitra na ho afaka ny olana fa ny fiandohany rehetrarehetra eo dia ianao Halleluia. Ny fiandohany rehetrarehetra eo dia ianao voavela heloka. Hitavita hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Ny Davida zany atao olona sambatra. Tsy hoe manana tomobila misy 50 isa. Tsy hoe manana roplanina. Tsy zany atao hoe sambatra. Reny tsy hoe sambatra fa manana. Fa ny atao hoe sambatra ary Davida tsy nandainga satria Davida mpanjaka.
betsaka zavatra afaka mahasambatra any Davida petraka amin'ny seza fiandrianana mahasambatra efa tsy mitendry lokanga ntsony vao mahafaly olona efa tsy mila mamono lio anazy be ntsony vao velona fa efa manjaka efa mpanjaka zay tiany atao aminy de ataony olona itondray ranom-boloboka itondray an'izao andeha atory afamboary fandrinako atory afa azavela misy manaitaitra anona ny tiako hoanina androany masambatra zany sa tsy masambatra ozy ny olona sambatra ianao ry Davida efa ohatr' zany fa Davida tsy niteny an'izany hoe sambatra ny olona zay afaka manirakiraka am'izay sambatra ny olona zay manana satroboninahitra eto amin'ity seza fiandrianana ity sambatra ny olona tsy izany fa ny Davida de zao sambatra ny olona izay voavelany elony ny atsapanao fahasambarana de ianao mahatsapa hoe voavelany eloko ao ianao mahatsapa hoe navelan'i Jesosy ny eloko ao eo ny atsapanao fa aianao sambatra aianao olo-tsambatra ry havana malala alleloia sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany ho ny tenin'Andriamanitra sambatra ny olona zay tsy isain'i Jehovah eloka voasarona zany fahotana misy zavatra zany misy vary ohatra anaty vilia de rehefa saromana io dia tsy hitatsony aloha le vary sy laoka de tsy heny koa ny fofony tsy hitatsony ny momba azy fa voasaronao izy de na ny fofopofony raha tsy heninao tsony de zany ny endriky ny fahotantsika saroman'Andriamanitra ny famindrapony halleloia de tsisy ho tany saina tsony de tsisy isaina tsony ainao zao avy ny eloko ao le ohatr' zao mbola tadidiko tsisy tsony fa saromana de tsy voaina tsony de adino any rehefa tonga am'izay toeran'izay tsika de sambatra eo tsika natao hoe sambatra satria manao sambatra satria nahoana sambatra satria voavelany eloko halleloia mangatafy famindrapo amin'Andriamanitra raha hitanao mihitsy hoe misy fahotana mbola hitanao mihitsy hoe tena tsy matafaray an'Andriamanitra ty tena mampireo an'Andriamanitra ty zavatra nataoko ty raha te ho sambatra ianao tsy tonga ianao de mandeha manao hira fiderana de any ny eritreretinao hoe anoneranao an'le izy tsy tonga de mandeha manao fivadikanina de any ny anoneranao an'le izy azonao atao ihany manao fivadikanina fa ataovy aloha izay amelan'Andriamanitra elokanao miro ny dirantsika am'le andiny fahavalo teo mantsy hoe amme sainanao sy ampianatranao lalaka andehanao izay tena ho jerentsika lalindala kokoa androany de vakiko aminao aloha ny toyany manao hoe raha nangina de ny alany ny taolako rehetra noho ny fitarainako mandrakarivo i Davida fa efa navesatra tamiko andro aman'alina ny tananao niova ny fahatanjahako toy ny azo fahamainana amin'ny lohataona rehefa tsika tapasaraka amin'Andriamanitra nanototsika de tapasaraka amin'Andriamanitra de marina ny tenin'ny anabavy teo tsy mahazo aina ianao tsy mampitahotra tsy mampanahanao zany daholo ny zavatra rehetrarehetra Jesosy ny voadra potrapotraka ny atsembohany voadinita de ra no mivoaka voalaza ny mpandinika va averiko aminao foana fa ny hevitry ny zavatra iny de zao tena ny voadra mihitsy lasa ra ny tsemboky Jesosy iny ary ny antony zany de voalaza ny mpandinika fa ny olona hono rehefa malahelo loatra de misy an'le fomba fitentsika hoe vaky ny foko de tena misy mihitsy hoe vaky ny foko zay misy lalan-drany ananinaninany no lay fihetsem-po be loatra de vaky de miparitaka ny ra de volazany tena androatra fa ny ranjo sy miparitaka tamin'ny vatany de nivoaka tamin'ny masokoditrany de nivoaka tany amin'ny atsembohany Jesosy ry havana malala tsy mbola nisy an'izay izy hatramin'izay na ny ona tamina demoniaka izy da nanasitrana marary na maty aza ny eo anoloany tsy mehezany fotsiny matory io fa tsy maty fa tamin'ny fotoana io Jesosy tena nipotrapotraka ory indrindra ny fanahiny miaraha mivavaka amiko izy fa fadiranovana loatra ny fanahiko mantsy any Petera sy Jakoba sy Jaona teo a-Getsemane fa nahoana ary satria fantatry Jesosy fa mandritra ny 3 andro 3 alina de tsy ahita an'Andriamanitra izy fa ho any amin'ny fiainatsita de nampalahelo azo loatra zany de tsy tatiny ny eritreretra hoe za ho tapasaraka amin'Andriamanitra
tena tsisy zahatra tsy tata-tsotra hoe tsy resaka tsy vavaka ve za androany tsy ona amin'andriamanitra ve za androany tsy vita tsy hira fiderana ao an'andriamanitra ve za androany tsy tafatafa amin'andriamanitra ve za androany telo andro alahelo jesosy davida koa ry havana malala raha nangina dia nialany ny toloako rehetra no ny fitanainako mandrakariva hoy davida efa navesitra tamiko andro amanalina ny tananao niova ny fahatanjahako toy ny azo ny fahamainana amin'ny lohataona satria ny antony tafasaraka tamin'andriamanitra davida ilay zatra niaraka tamin'andriamanitra ilay tsy nihevitra na goliata na hoe naliona nabera tsy manana fa tsy lokanga anankiray ny ampiandrasan'ondry any fa mavita hira fiderana alleloia i davida ilay mpandihy mpideran'andriamanitra i davida ilay tsy mahatombona hatramin'ny alina tonga dia mifody miverina mivavaka vola te mangetahitan'andriamanitra foa mialany ny hery kosa izy tena azo ny fahamainana tena tsy azoko ny aiko alleloia satria naninona satria tapasaraka amin'andriamanitra ny fahotana ry havana malala tsy aza honaina za zany miteny anao aza manota fa ny fahotana tsy aza honaina ary rehefa manota ny olona dia kôdikôdy tsisy fahatokina matahotra ina ilay atahorana mampatahotra tolo am'izay ny zavatra izy satria zao zany ilan'ny tanan'andriamanitra anika tsy mora rehefa iloha ny ilan'ny tanan'andriamanitra dia tady teo fa ny fahavalo rehetra mifanena aminao manana anjara aminao daholo tsisy resinao reo na ray ary ny zanak'israely hatramin'ny firenena farak'izay lehibe resiny rehefa momba azy andriamanitra fa vao niala andriamanitra ny fanjakana kely indrindra teto an-tany dia ny fanjakany ay na ny anarany ary dia litera anankiroa zany ay josoary avana rehefa hiady amin'ny fanjakany ay zany ny sous-estimé ny josoa misy salao miaramila vitsy fotsiny makany fa vitsy io e fa miverina vany vaky nandositra resy be maty tamin'Israely satria ay nandeha tany reo tsy niaraka tamin'andriamanitra fantary davida fa amin'ny fotoana tafasaraka amin'andriamanitra izy amin'ny fotoana tsy voavelany elony tsy mahatsiaro sambatra izy mitaitaindava tsisy milamina ny anatin'izay nao enjehan'ny eritreritra matory tsy mahita tory soa ihany andiny fadimy fakitsika ny andiny fadimy manao hoe ny fahotako anefa nambarako taminao ary ny heliko tsy mba nisy nafeniko hoy za hiaiko ny fahatsoka ao amin'i Jehova ary ianao dia namela ny heliko ny fahotako alleloia ny hevitra hitany davida farak'izay aingana dia tsotra ihany mpandinika amin'ny fosim-pamantatra ny voa io andriamanitra hoe tsy azoko andaingana io nisy fotoana zay ny asa tao amin'ny Ile de France atao dia manao livraison zay tamin'izay dia zao misy fitaovana anankiray ohatran'ny telefona be scanner ny anarany dia iny scanenao ny entana rehetra dia izy io zany misy samy manana ny anazy efa samy misy ny numéroany anazy dia misy fotoana misy olona tsy mahakojakoja ny anazy fa mienjera zay reny dia simba na ohatr' izany le naniorana ohatr' izany dia nen'ny sasany ny kojakojaina dia le olona manimba avy eo maka nen'ny hafa ohatr'izay zany le izy dia nanontaniana amin'izay misy anankiray zany tsy hita tamin'io fotoana ka lafo vidy be mihitsy io fitaovana io dia nanontaniana izy nareo no naka an'le izy avoay fotsiny izy tsy nangalalina fa entina ampiasaina dia samy tsisy ny teny ka nisy naka le izy ozy le sefinay iza ny naka an'izay dia tsisy naka tsisy ny teny samy gonigony hoe zay tsy naka an'izany dia ozy am'izay le anina mba avoaeza fa dia ray aminareo reo manana le izy avoay mba avoay fotsiny fa tsy mba tsisy ny olona dia tsisy namoaka ihany toy am'izay le sefinay zao ary tsy maninona tazomy ihany fa hojereko ny caméra hoe iza ny naka an'izy sao satria hitako amin'ny caméra dia mandoa 250 € zay naka an'izay teo amin'io ato dia nisy olona ray nandrosa sao dia ity zany ozy izy ohatrany sao dia ity zany zavatra teneny efa afrira tenena aiza le izy samy naheno teo daholo sao dia ity voneny le 250 € ohatrany sao dia ity zany dia hay izy le olona fantatro ihany iny le izy dia navoaka le izy ina moa zavatra tiana tenenina raha tsisy caméra dia tsy niteny mihitsy olona hoe any aminy le zavatra fa Andriamanitra manana caméra
andro aman'alina ary ny kameran'Andriamanitra hatrany anatin'ny fonao hitany. Hitany. Adama angeravana malala e. Rehefa tao amin'ny Saedena dia rehefa avy nampihinany ny Eva n'ilay voankazo voarara izy a dia natsapa fa mitanjaka izy ireo dia nihiratra amin'ny masony dia nihery an'Andriamanitra izy. Dia Andriamanitra tonga teo amin'ny sa ka isakariva Adama sy Eva sy Andriamanitra miresadresaka eo rehefa hariva ny andro tafatafa. Toy izy Andriamanitra, Adama, aiza ianao? Dia niafy ny Adama. I Adama mieritreritra hoe afaka manao fangalam-pery amin'Andriamanitra, manao kasikasy, tsy riavana. Na any ambanin'ny tany ianao niafina, na any amin'inona ianao niafina, anaty lavabato ianao niafina, tsy ianao ihany ny hitan'Andriamanitra fa hatrany anatin'ny fonao hitan'Andriamanitra. Ary hozy Davida hoe tena za teo tafaray amin'Andriamanitra, fantatro fa hitan'Andriamanitra ny nataonao. Tsisy miafina amin'Andriamanitra, ianao tonga mivavaka hoe mifona Andriamanitra fa zao nke nataoko e, dia zao nke nataoko e, za nke Andriamanitra naloto ny foky. Aza matahotra ao, fantany zany. Fantany fa maloto ny fonao, fantany fa nandeha nangalam-badin'olona, fantany fa nandeha nitsangatsanga ianao, fantany fa nandeha tsy fantatra ao sy zavatra nalehanao. Fa izao ny tanjon'Andriamanitra, mba tian'Andriamanitra ny maheno anao, mitendry manao hoe zao avy ny fahotako Andriamanitra. Mitsotra, mibebaka. Tena hoe hozy Davida, ny fahotako nambarako taminao ny eloko tsy mba nafeniko. Hoza iaiky ny fahadisoako amin'i Jehovah ka disotsika e. Ary ianao namela ny eloko ny fahotako. Natonga n'Andriamanitra namela ny Davida, dia Davida le nitsotra. Tsika riavana, tsisy azosika fenina an'Andriamanitra zany. Fa hoy ny fomba fiteny malagasy hoe ny eloka hibaboana mody rariny. Fa ao amin'Andriamanitra ny eloka hibaboana mody rariny. Ianao le tonga dia tonga iny mihitsy tsy miandry tediavin'Andriamanitra ry Adamo ho aiza ianao. Za rehefa malala zao foana mba eritreritro fa raha mahafantarako an'Andriamanitra, tena teneniko anao ty, zany hoe vazay moa ny voasoratra, fa na i Adama sy Eva ary afaka nahazo famindrapo raha hoe voaninana n'iny tonga dia natsiaro lasa nizakazaka tany amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena tafihinana fa mifona. Hitanao, raha tokony nandeha nanatin'Andriamanitra andeha hibebaka dia nitsoaka an'Andriamanitra ny hery, nefa Andriamanitra efa mahafantatra ny zavatra nataonao. Ianao zany ry havana malala, raha tianao nahazo famindrapo, aza manao tahaka ny Jodasy ianao. Jodasy ry havana malala, rehefa avy namadika an'i Jesosy dia natsapa ihany izy hoe lehilahy marina no natao no nivonoko, no namidiko. Saingy izao na andeha nakany amin'ny fariseo izy a, na ninona, na andeha namerina an'ilay vola, tany amin'ny fariseo izy nizay kibebaka. Inona ny fariseo an'izany? Fa raha tany amin'i Jesosy izy no nitodika Jesosy mifona tena zanona amin'ny vatro azy, tena mifona, tena ry havana malala, navelan'i Jesosy tahaka namelany amin'ny Petera izay nandahy iny telo iny. Fa ny olana dia izao, rehefa manoto isika dia mihazakazaka miala an'Andriamanitra ny ataontsika, mihazakazaka miafina an'Andriamanitra. Dia vao manino, vao metsika tsy mahazo aina, vao metsika hozy Davida hoe navesatra tamiko andro aman'alina ny tananao, tsy alaise zany ianao, tena renao mihitsy hoe mavesatra ny journée anao, ny tontolo andronao, iny ianao le misy zavatra enjehan'ny eritreritrao, dia tsy mety fifalinana ao anatinao, fa fantatrao foana hoe malelo aminao Andriamanitra. Fa Davida nahita ny lakile, to dia lasa izy nihazakazaka. Raha i Jodasy nitsoaka an'i Jesosy, raha i Adama nitsoaka an'Andriamanitra, i Davida vao izy nihazakazaka nanatony. Vao reny hoe tsy tafiditra zany, lasa izy nihazakazaka. Lasa izy riavana, tonga dia nihazakazaka izy naninona, vao meny baboka, zao avy Andriamanitra, zao avy ny zavatra nataoko. Dia inona koa izy Andriamanitra? Tsisy afeniko a, fa zao koa Andriamanitra tena nataoko. Fantatra Andriamanitra daholo izy, tsisy miafina, fa ny zavatra mahafinaritra an'Andriamanitra, ianao tonga mibebaka, ianao tonga miaiky ny fahotanao. Alleloia. Zay ny atonga anao ho sambatra. Mahatonga anao tsy mety manam-pahasambarana io, misy zavatra mbola rindrina mitsangana
eo aminao sy Andriamanitra. Fantatra azo mihitsy tsy nety ty zavatra ty fa ny zavatra ataonao a vao me hiafina an'Andriamanitra ianao, me hodinao tsy hita le izy. Ianao mody tsy mahita an'io fa Andriamanitra mahita an'io. Fantany aperaka te ho sambatra ohatran'ny Davida ve ianao? Tianao ve zany hoe vao velany heliko de voasarona ny fahotanao? De tsy saina tsony ny heliko ao? De tsy misy fitaka ny fanahinao? Misy fitaka ny fanahinao satria anao mieritreritra tafaray amin'Andriamanitra. Nefa ianao sy Andriamanitra ary mbola misy zavatra tokony regleo. Alleluia. Regleo. Raha misy zavatra mbola tsy vitanao ny bebaka tamin'izany, ibebao. Ianao ny hoy Davida. Andiny fahiny izany no kivavahan'ny tsara fanahy rehetra ao aminao amin'izay andro ahitany anao. Eny tokoa na dia tondraka aza ny rampe dia tsy atraitra anay izany. Ianao ny fiereko. Io mba tony bavako foana io. Zaho isaky mivavaka dia io mba tonga ambavako foana Andriamanitra. Ianao ny fiereko. Halleluia. Na faly na ory rehefa mivavaka dia io foana ny mba maritako ny Andriamanitra. Andriamanitra ianao ny fiereko. Halleluia. Ianao ny fiereko. Miaro atsoazo ny fahoriana ianao. Fiobim-pamonjena no didinao a. Halleluia. Hitanao rehefa voavela heloka ianao dia izao. Natondraka aza ny rano. Na misafotofoto aza ny ranomasina. Na isy lavo firy eo anilanao. Ianao rehefa voavela heloka dia izao. Tsy atratranao rehetrarehetra eny. Tsy akasika anao ny loza ary hijery fotsiny ny masonao. Halleluia. Ary manodidina anao dia asian'Andriamanitra fiobim-pamonjena. Tsisy tolokoloko izany manodidina anao fa fiobim-pamonjena. Andiny fahavalo amin'izay hiditra amin'ilay tena mahafinaritra tsika. Halleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra, hanome saina anao a sy hampianatra anao ny lalakalehanao. Hitsinjo anao ny masoko. Dia hanolotsaina anao a. Io ry havana tena tombotsoa ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tombotsoa. Io ilay mahasambatra io. Izany olona tsy omen'Andriamanitra tolotsaina izany, sahirana izany. Sahirana izany. Hanome saina anao a dia hampianatra anao ny lalakalehanao. Hitsinjo anao ny masoko dia hanolotsaina anao. Izany hoe ianao izany a misy tolotsaina foana. Halleluia. Hampianatra anao ny lalakalehanao. Hitsinjo anao ny masoko dia hanolotsaina anao. Elisa, anisan'ny mahavarirana foana Elisa mpaminany. Elisa mpaminany rehefa manao zavatra dia misy zavatra hafahafa izany foana ataony. Zavatra tsy fahitanao. Ohatra, misy fotoana zao a misy lelam-pamaky latsaka ao anaty rano. Dia rehefa any amin'ny mpanjaka faharoa any misy izany ten'Andriamanitra izany. Vakiana ny mpanjaka faharoa rehetrarehetra toko fahaefatra any. Toko fahaefatra any ho any. Avitra sy vadimy. Dia izao, Elisa, misy fotoana ndraika tsy resika izany ten'Andriamanitra izany. Jerenao a, mpanjaka faharoa toko fahaenina, azafady. Mpanjaka faharoa toko fahaenina, dia misy koa moa any amin'ny toko fahadimy. Toko fahaefatra. Misy daholy. Misy fomba namana boka zao any amin'ny andiny fahadimy any a, mba teo hametrahany Elisa tanana. Fa tsy nametrahany tanana. Naseny naninona? Naseny nasen'ny mandro impito ao Jordana. Mandro impito ao Jordana. Iza zao ny tenany Elisa an'izany? Tsy hoe formule efa fataon'ny olona zany, tsy hoe zay efa ordonnance omeny dokotera rehetrarehetra. Fa tonga dia tolotsain'Andriamanitra zao a ataovy. Izany tsy anaovantsika safy be masina rehefa mihaino olana tsika mpanampin'Andriamanitra. Rehefa mihaino olana tsika, azo misy olona manana olana. Resaka tamiko. Dia izao, izaho mbola tsy niteny. Ilay olana koa somary ohatran'ny mifamatopatotra kely. Izaho mbola tsy niteny hoe ay izao atao. Raha tonga dia miteny amiko amin'iny Andriamanitra dia tonga dia teneniko. Izao no teniko tamin'ny olona, meo fotoana kely aloha. Meo fotoana kely aho. Iny ilay fotoana kely ataoko? Tsy hoe atoritory kely aho. Fangataka amin'Andriamanitra hoe inona ny feonao fanamasina, inona ny tolotsaina omenana izany olona izany. Fa hafahafa, somary sarotsarotra any izany olana izany. Dia teniko mihitsy hoe meko fotoana ianao a. Afaka andro vitsivitsy
zay avoamaly anao satria maninona aloha za nytan'ny andriamanitro aloha za nytany an'le tolotsaina omen'andriamanitra de an'olotsaina anao a io riavana malala rehefa mampahery olona ianao a mandika nofon'olona ianao a aza io tsy tsenjery io fa tolotsaina ny fanamaso jereo tsara fa maninona ary raha hoe nametrahan-tanana fotsiny ny namana boka de sitrany tsy zay ny nasen'andriamanitra ataony an'olotsaina anao a misy tolotsaina avy aminareo de le tolotsaina avy amin'andriamanitra iny no masitrana fa tsy le zavatra atao tsy hoe zay olona boka tonga teo amin'ny elisa de nazenana nandro impito tao Jordana fa tamin'iny fotoana inona ny olona amin'ity fahabokana ity iza le boky namana an'olotsaina anao a alleloia de anoranao ny lalakalehanao anome saina anao de ampianatra anao lalakalehanao de hitsidro anao maso de an'olotsaina anao a de inona tena mandroe impito ao Jordana na inamana ary sady tezitra hoe fa maninona ny ataon'izany ka tsy fananiny elisa fa misy tolotsaina zao asena ataony olona io nareo fa ny miresaka amin'ny mpanompon'andriamanitra mahafinaritra ianao raha miresaka amina olona tolo hoe olona lehibe zany ray aman-dreny tsy hoe tsy azo atao miresaka amin'ny ray aman-dreny maka tolotsaina fa ny ray aman-dreny ny olona taloha antitra mampiadikalo ny teny malagasy antitra ihany ka raha fa antitra manolotsaina anao de zavatra ny ainany nahita ny ainan'olona fa ianao indray rehefa ohatra hoe mpanompon'andriamanitra antim-panahy de tsy voatery ny ainanao na ny ainan'olona fa tonga de asen'andriamanitra teneninao fotsiny hoe zao ny zavatra atao amin'io zao ny vahaolana io zay zao tamin'ny tao anaty trosa mpanompon'andriamanitra anay tsy mpanompon'andriamanitra ny mpanompon'andriamanitra kiraha tsy voatery olona nahita mana-pahaizana be hoe tapy-pahaizana ampianarany fa tsotra zay nakato misy zavatra tolorany sainanao izay zavatra mampitehitrehitra hoe za sady zokiny ary ataona no ohatry mba raha hoe ampanetretena ohatry ny mba nahita fianarana kely kokoa ihany angambo noho ilay mpanompon'andriamanitra angamba ho a ampanetretena fa inona ny zavatra mitranga tsy nametraka nininona momba n'izay mihitsy nyzay mivady zao atao izy izy amenna zany le izy tsisy ninona mbola tsy niainana zany hoe nanan'olona trosa amina centaine de millions be tabe zany mbola tsy nananana an'izany izy fa tsy zavatra ny ainany fa izy tolonan'andriamanitra saina de sain'andriamanitra izy alleloia miarahaba azy raha mahita anay eto izy amin'izao fotoana zao ary misaotra an'izy ireo fa raha tsy izy ireo tsy ohatr' zay alleloia ary tsy adiniko ny any olona nanoro anahako ny lalam-pahamarinana alleloia alleloia de zao ny zavatra tenenin'ny tenin'andriamanitra anome saina anao de ampianatra no lalakale anao hitsijo anao masoko de an'olotsaina anao de le mpanompon'andriamanitra zany tsy avy aminazy fa izy vao vela heloka izy efa mpanompon'andriamanitra de toloran'andriamanitra saina dala mandro impito misy ao amin'ny mpanjaka faharotoko faheninao latsaka tany anaty rano lelam-pamaky vy be lelam-pamaky iny tiana nataony elisa natsony elisa de zao ny nataony taizany latsana izy de hoe teto de nakahazo izy taizana latsana izy amin'ny mpanjaka faharotoko fahenina zany andiny fahenina taizana latsahany de natorony azy de elisa nanapaka hazo de natsipony teo vao natsipony le hazo blobloblob teo de vaintsingevana lay lelam-pamaky de hita le izy fa raha misy famaky hafa milatsaka eo a ndanange maka hazo de atsopazy hoe letika anjo koa ny hazo tsy hita tsy hoe isaky misy famaky latsaka ao de soratanao am'zay zany hoe tolotsainy be de tsy tao Facebook hoe raha misy lelam-pamaky latsaka de mba andramo ihany ty mangala hazo de tapao de alatsao ary fa tsy mitsingevana zany mitsingevana iny tamin'ny elisa satria zay ny tolotsaina alleloia zany ngeravana mahafinaritra amin'andriamanitra tolotsain'andriamanitra zany davida tena anisan'ny olona tena nandeha tamin'ny tolotsain'andriamanitra osy davida rehefa nisy nanafika ny tombony davida rehefa samuela voalohany any samuela voalohany toko fa telopolo lasy davida sy naraka azy nyvakin'ny nanotafiany amalekita ny zikilaga nefa atao daholo ny vady aman-janaky davida sy miaramila rehetra niaraka taminy de rehefa babo ry zareo de ndika nytoran'olona vato davida nampalelo izy tam'izay de davida dio le davida le volazan'ny tenandriamanitra hoe davida kosa nampahery ny tenany tamin'ny jehovah andriamanitra
ny olona zany monomonina seketorabatazy fa izy na de nitsoka tena ninona nitsoka ho aiza namono tena ve nitsoka andeha hivavaka pahery ny tenany amin'andriamanitra efa voaveleloko izy amin'io tao anatin'izay ny toloran'andriamanitra saina hitsinjo anao masoko de an'olo-tsaina anao halleloia andiny fa fito davida de zatra manontany ny hevitr'andriamanitra ary zay hevitr'andriamanitra de hevitry davida andiny fa fito ary io davida tamin'ny abiatara-pisorona zanaka imeleka masina no eto aty amiko ny efoda ilay akanjo afanameno amin'andriamanitra zany efoda zany de retiny abiatara teo amin'ny davida ny efoda ary davida nanontany tamin'i jehova hoe enjehako va zany jirika izany ho trarotro va izy le jirika zany le olona le nanafika teo izy davida na de any aza ny vady aman-janako ilaiko le tolotsain'andriamanitra tsy etiny foe ny vadina erangany fa zay ranga tsy maintsy andeha fa mbola izy ianao t'andriamanitra efa nyteny fa hanome sainanao de ampianatra ny lalaka-lehako ianao de hitsinjo any masonao de hanolo-tsainanao halleloia inona ny tokony ataoko andriamanitra hoenjehako ve ary enjehako hotratrako ve halleloia tondran'andriamanitra saina izy andin'ny fasivy endo jehova andin'ny favalo ihany tapafaroa enjeo izy fa hotratra anao tokoa ary ho rarakao halleloia de inona moa zay ny zavatra nitranga anolo-tsainanao ny olona ngeryhavana malala rehefa tsy toloran'andriamanitra saina ka tena manaonao foana fa jerenao ny amin'ny nomery misy ty mifanohatra am'izay ny zanak'Israely rehefa nasian'andriamanitra niakatra teo tany Kanana de zao ny zavatra nitranga nandena izy mpisafitany amin'ny nomery toko fatelo ambin'ny folo any mpisafitany 12 lahy anisan'izany Joshua sy Kaleba de rehefa nakandro zareo de tanteraka tokoa le ten'andriamanitra hoe tena tany mahavokatra sy ny sisa fa ny olana de zao tsy nety niakatra ny zanak'Israely fa nampitahorin'le folo lahy eza be ny olona faty ao tsika sy ny sisa sy ny sisa lavabe moa tantany fa tsy tantarainy fa ny zavatra nampime de zao sady nampalelo tsy nety niakatra teo an-tany Kanana ny zanak'Israely andriamanitra rehefa niteny tamin'ny alalan'i Joshua andao hiakatra fa efa natolotra antsika io tanana io de tsy nety eny ary izy andriamanitra teneno ny zanak'Israely fa vao ratsy hitombo 20 taona ny fandehananareo ny tany hevitra ary reo olona folo lahy rehetrarehetra nampimonomonina ny olona reo ho faty an-dalana daholo reo ary tsy siditra ny tany Kanana fa tsy Joshua sy Kaleba voneno am'izay ny olona hainao zany fomba fiteny zany hoe médecin après la mort zany hoe marary ianao miantso dokotera maty le olona vao tonga ny dokotera voneno am'izay ny olona tezitr'andriamanitra de ampiana 20 taona ny ino dizy ty ny tany efitra teo vao hoe andeha hiady zay ka andriamanitra efa tsy teo tsony avekeo ny amin'ny nomery toko faefatra ambin'ny folo any zany rehefa maiky ianao andiny nomery toko faefatra ambin'ny folo de fa 7 de nolazay Mosesy tamin'ny zanak'Israely zany rehetra zany ka de nanjo rehetra tery ny olona nanjo rehetra satria naninona tsy nety niakatra de nitenen'andriamanitra eny ary rehefa tsy akatra nareo de zay zany tsika tsy voatery miakatra tsy voatery mino teo ianao nitenen'andriamanitra miakara tamin'ny alalan'i Joshua fa omenanao io tsy nety niakatra maty any tsika fa rehefa nitenenina am'izay eny ary aza miakatra ary de ny fo maraina indray izy any amin'ny 150 de ny fo maraina koa izy ary niakatra teo tapon'ny tendrombohitra ka nanao indreto zay hiakatra ho any amin'ny tany zay nomeny lazainy Jehova fa efa nanota izahay zany ny olona tsy misy fitarihan'andriamanitra amin'ny fotoana tokony hanekena tsy manaiky ary amin'ny fotoana efa tsy tokony handehanana mandeha nefa Davida enjehako ve hotratrako ve izy andriamanitra ary raha-potoana ny fanontanianao ampianatra anao lalaka lehanao ndana fa tratranao io ary Davida rehefa tena zany tsy teny so de mba tsy tratra fa saloloha ijanona ihany bebe io loatra zany fa ny zanak'Israely rehefa nitenenina n'le zavatra nitranga am'izay satria nareo tsy akatra de ndana ary mandeha tany hevitra pesakingetsika ravana tsy mifidy ny andresy pesakingetsika ravana malala efa tenen'andriamanitra hoe miakara fa anao io tanàna io tsika reny mbola miteny za tsy hiakatra tsy matoky anao avy am'izay tenen'andriamanitra dana am'izay atoizo ny tany hevitra hiakatra ihany zay ka Mosesy taminy nahoana ny mandika ny didin'i Jehova nareo fa tsy ambininy zany raza miakatra fa tsy momba anareo Jehova omaly nareo raha niakatra de omba anareo tsy fa randro any tsy omba anareo tsony izy fandrao reseo anoloan'ny fahavalonareo fa ny Amalekita sy ny Kananina nita de eo anoloanareo ka ho lavitsabatra ianareo satria niala tamin'ny fanarahana ny Jehova ianareo de tsy omba anareo izy andiny fahefatrambin'ny folo
efatra amby efapolo kanjo sasa foana izy ka niakatra teo atapon'ny tendrombohitra ihany nefa mosesy sy ny fiaran'ny fanekeny Jehova tsy niala teo atoby zava-dehibe zany. Inona moa ny endriky ny fiaran'ny fanekeny? Fiaran'ny fanekeny dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Ianao mandeha tsy mihera amin'Andriamanitra io, ianao mandeha tsy misy herin'Andriamanitra io, aza mandeha manao délivrance zany ianao. Fa ataon'ny devoly kilalao any ianao. Aza mandeha miatrika fahavalo tsy misy fanatrehan'Andriamanitra zany ianao. Amin'ny fotoana asian'Andriamanitra mandeha ianao mandehana, amin'ny fotoana asiany tsy mandeha aza mandeha. Dia nandeha tany nidina ny Amalekita sy ny Kananita izay nonina tamin'izany tendrombohitra izany dia namely azy ka nanorotoro azy hatrany Orma. Riavana malala Davida tsy ohatr'izany. Fa Davida ny teny an'Andriamanitra fa hanome saina anao sy hampianatranao ny lalaka ianao dia hitsinjo anao ny maso ka hanolontsainanao ahy. Aza manahaka ny soavaly sy ny ampondra tsy mana-tsaina, visy lambridy no haingo hiazonana azy fa tsy mety manakaiky anao izy. Riavana malala isika tsy ampondra tsy soavaly. Raha anao sitrapon'Andriamanitra ianao aza atao hoe satria sao dia tsy tonga ny an-danitra aho. Satria hay sao dia tsy mahita asa, hay le ralarado le hitondra ambavaka anahy iny tsy etiny ambavaka raha vao mbola manao pataloha. Aloha tsy hanao pataloha intsony. Hay le ao fandarinandramoka izao zany raha vao mbola mihina kisoa ianao dia nefa ianao mangatabavaka dia tenenindrareo hoe anona andao tsy hina kisoa tsika fa tsy ilaina le valim-bavaka. Visy lambridy no haingo hiazonana azy hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy mety manakaiky anao izy. Ny ampondra sy ny soavaly tsy manakaiky ny tompony zany fa isotomba amin'ila avy efa hoe avy aty, mivolia ary sy ny sisa. Fa isika tsy ohatr'izany. Hosea 1:20 mba tiako vakianao. Hosea 1:20 mba vakio any amin'ny Hosea. Hosea 1:20 mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra io manao hoe Hosea 1:20 tsika tsy ohatr'izany tsy lamboridy. Alleloia. Mareo baibolinao ty. Hosea 1:20 azafady Hosea 1:20 tamiko fe fitarian'olona no nitaritako azy dia tamin'ny mazaka ny fitiavana. Nitarian'Andriamanitra anao kofe fitarian'olona aloha raha izay. Kofe zany tsy ny maivana. Nefa indray mazaka ilay izy ohatry ny tady mazaka ahafahana mibata olona zany fa tsy makenda fa fitiavana. Halleloia. Hitanao izay rehetrarehetra io raha hitanao izay hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra tsy izay matahotra tsy ho any an-danitra. Nefa teo anatiny zany fa ataonay zany satria tianay Andriamanitra. Zay tsy lamboridy mitondra any amin'io hoe andao hitandrina sabaty tsika rehefa kapita tsy andro mihitsy ary zay ahatongavan'izany mba hitsarana. Hisehoana eo an'ilay masina. Dia Jehovah Andriamanitra zany izay manatrika ny fotoam-bavaka amin'io. Halleloia. Tsy lamboridy be tsy maintsy mitandrina sabaty. Tandria moa tsy manao an'izao. Dia tsy mahazo manao pataloha koa lamboridy. Antaloha ireo ankizy amin'ny groupe ireo raha nisy miforcena intsony. Tsy forcena. Raha mbola lamboridy ny itondrana an'io dia mbola tsy tian'Andriamanitra ianao. Fa tady mazaka ny fitiavana avy any anatin'ny fonao Andriamanitra ao. Aiketo sitraponao tsy ho ataoko satria tiako ianao. Raha te hiteny aminao androany maherezy ianao ho tain'Andriamanitra any ianao tiako ianao mba hanana an'izany fahasambarana Davida zany riavana malala. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe be ny fanaitana ny ratsy fanahy fa izay mahatoky an'i Jehovah dia hodidininy ny famindrapo. Ny ratsy fanahy tsy milamina izany. Ny ratsy fanahy tsy milamina izany. Fa ny telefoninao ary maneno avy ary ambany ary ianao any ambony ny telefoninao ohatry dinga an-dabo ohatrinao ny akaranao an'iny tohatra iny raha vao ny vadinao ka maneno ny telefoninao na dia zavatra kely ohatry izany fotsiny fanaitana ny ratsy fanahy daholo ireny. Fa mahatoky an'i Jehovah kosa dia hodidininy famindrapo. Ho tain'Andriamanitra ny ianao. Mba tiako ianao hanana an'izany fahasambarana izany. Dia hitanao fa ny fiainanao androany io ohatry ny nofinofy io. Mety misy olona mandalo azy eto androany. Mety misy olona mandalo
zavatra mafimafy eto androany za de tenao io zavatra lovanao io tsy mamaritra ny rapitsonao ny mamaritra ny rapitsonao de ny fihetsikao eo anatry an'Andriamanitra raha misy zavatra tokony reglena anatry an'Andriamanitra ndao regletsika hoe za Andriamanitra iaiko fa ty zavatra ty tsy nety za Andriamanitra tena te hovididin'ny famindrapoa za Andriamanitra te hanana fahasambarana fahasaromy am'izay ny fahotako aza misy isaina alleloia fa mibebaka de tsy amerina itsony aho andiny fa 1 mifalia am' Jehova ary ravoravo ianareo olon'ny marina ary mibia anareo mahitsy fo rehetra voninahitra an'Andriamanitra mino fa voarainao zay tikanao mba hanana zany fahasambarana zany ary tokony meko anao fa zavatra iainanao androany zany tsy io ny mamaritra ny fiainao rapitso tsy io fa tena ho tonga anao amin'ny famindrapo tonga eo aminao amina famindrapo sy fitiavan'Andriamanitra ary de hanokatra ny zavatra rehetra de ameanao fahasambarana famelan-keloka de ohatran'izay hisokatra avokoa ny lalam-piainana lalam-pitaina rehetra eo amin'ny fiainanao samy hitain'Andriamanitra mahay resitsika rehetra rehetra alleloia amen matoky tompo fa ianao tsy andao ary mbola mino aho fa tsy taratry ny rahampitso izay mitranga anio to
dia eo ataontsika izany tonombavaka izany hidra zany ravana malala izao tsika hiteny hoe raha androany tsika mibebaka raha androany tsika vovela heloka dia teteny aminao fa sarinady fotsiny io ataony devoly amin'ny fiainanao io ary nofo ratsy fotsiny io fa tsy no fiainanao. Halleloia. Ary tena afaka hiteny mihitsy hoe tsy izay miseho androany fa mbola ho avy ilay maraina vaovao. Izay marainanao vaovao izay hanomboka eo amin'ny fotoana, eo amin'ny fotoana hibebahanao ka nanao fifandraisana amin'Andriamanitra akaiky, eo ny hanomboka izay. Dia za matoky halleloia. Fa ho amintsika tsirairay avy dia hanana fahasambarana tsika mifanompontsika an'Andriamanitra rehefa tsy ampy ny fanompoana an'Andriamanitra raha tsy hanananao fahasambarana. Fa ianao tokony hanana fahasambarana, ianao tokony hanana fifaliana, satria Andriamanitra ry havana malala, Andriamanitra dia tena manome fahasambarana ho antsika. Tokony tsy handeha irery ry havana, izany hoe fanompoana ao an'Andriamanitra izany, fa tokony hatsapa fifaliana ny lalandava ianao, tokony hatsapa fifaliana lalandava. Halleluia. Ianao no tokony mivavaka sambatra indrindra sady manompo an'Andriamanitra voavela heloka, voasarona fahotana ho any an-danitra. Milohan'izany tsy hanaonao foana fa hotoloran'ny saina, ampianarin'ny lalakalehanao. Halleloia. Izany ry havana ny fahasambarana, na ny fahasambarana. Teteny aminao androany, midira anao amin'ny fahasambarana, mba tsy ho faty-antoka ianao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, akatsirony amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotranao zay Jesosy satria tena mikasika anay indray anao androany tamin'ny teninao. Dia matoky Jesosy fa ny tsirairay avy samina indray ny tandrify indray izay tsirairay avy androany. Mba tena tianay Jesosy izany hoe mpivavaka sambatra izay manana fahasambarana, voavela heloka, tsy enjehan'ny eritreritray, fa tena milamina ny fifandraisanay aminao Jehovah Andriamanitra. Milamina, tsy misy atahorana, tsy misy mampanahy. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra mahafinaritra. Fifandraisana mitohy, fifandraisana mahafinaritra, tsy mampatahotra, mampilamina. Ary hisy tolotsaina foana izay tsy hitan'ny olona izay eto aminay omenao anay. Misaotra anay Jehovah Andriamanitra. Dia vangio ary ny tsirairay avy, aza velanao misy na dia iray aminay aza, hanompo anao nefa ny tsy manam-pahasambarana. Dia ampianaro anay Andriamanitra izany hoe izahay hifadiny ratsy, izahay vita fihavanana aminao, hatsapany ny tsirony izany atao mivavaka izany. Misaotra Jesosy. Ny devoly sy Satana mifarotra amin'ny ranao, tsy afaka hitsaingoka, tsy afaka hanelingelina, tsy afaka hanohana izany ten'Andriamanitra izany, tsy havita ny asany amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Betsaka ny tsy voalazanay, betsaka ny tsy vitanay ny nangataka azy teto, nefa Jehovah Andriamanitra dia izay matoky fa ny nangatahanay sy ireo tsy tonga taminay tsy nisy nangatahanay, fa ny fahasoavanao no natoy izao anay. Ka dia matoky sy mino Andriamanitra fa tsy hamely irery ny tsirairay avy eto anao, fa izay rehetra mahatery anay dia ho ambininao anay izay, ho tahinao mankasitraka anay Andriamanitra. Dia ny haja ny saotra sy ny voninahitra empanao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenena anabavintsika Yama amin'izao fotoana izao avy any Koweït. Andao ampandrosotsika anabavy Yama. Tahian Jesosy ianao. Tahian Tompastera, dia tahian tompontsika rehetra manaraka izao fandaharana vavaka fiambenana izao indray, dia mbola hiara hivavaka antsika. Mbola misaotra anao izay Jesosy malala ao, fa mbola voatenitety indray ny teninao, narovina izao fotoana rehetra izao Tompo malala, indrindra connexionnay, nafahanay mienja ny teny maminao izany Tompo malala ao. Makasitraka Tompo malala ao. Ny amin'ireo mpanompona nitondra izany teny izany, tena misaotra Tompo malala satria
misy matoky izay tombo malalo hitahiry azy ianao dia misaotra tombo malalo ny amin'ilay fananao sabidy izay nataony manenika ny fona tsirairay avy nafahana eny izany teninao izany ka aoka tompo tena hoe mpiaino mpakatoy izay ary tsy antehitra tsy tady vahaolana amin'olo hafa izay Jesosy malalo fa ianao rery ihany dia ianao nitorànay tompo malalo, ianao nitarainy anay tompo malalo, tsy hiafina tsy handeha amin'ny tany tsy araka ny sitrapona zao fa ianao rery ihany tompo ilay toridala fanamasinao ihany tompo malalo no entinay miaina fiainanay entinay anamasina eo anatrehanao dia misaotra tompo malalo any amin'izany tena mpitondraina mpanomponao izany koa ankehitriny ary tompo malalo hivavaka amin'ny firenena izay dia mbola tsy miafina aminao koa tompo malalo izany firenena izany entinay eo anatrehanao ianao tompo malalo mafantatra ianao rery ihany tompo malalo na afaka hamonjy izany firenena izany tompo tsy miafina aminao tompo ao tsy fandriampahalemana ny aretina isan-karazany ao tsy fankazoan-kevitra ao tompo ireo tsy manaka alofana ao tompo ireo tsy manaka ny koanina tompo malalo atrehanao manokana izany firenena izany ianao tompo ilay dia kapoka taminao nanaisitra loharanan-aretina amin'ny olona tsirairay avy tompo tsisy izay tsy hainao atao Jesosy malalo afaho izy ireny tompo dia apetraka eo am-pelantananao koa ireo eny fonja tompo malalo afahanao koa izy ireny tompo malalo tena hoe hibebaka eo anatrehanao hiverina ny fiarahamonina tompo malalo dia mbola mivavaka aminao koa tompo ireo tsy manaka alofana ireo tsy manana kaniky hohanina tompo ireo hiarany tsy fandriampahalemana tompo malalo rakofy amin'ilay rano sarobidy izy ireny Jesosy malalo tena hoe arovy amin'ny ratsy rehetra ianao ny meno mibanga amin'izy ireny tsirairay avy tompo tena hoe mba hiady an'izany Madagasikara izany tompo ako tompo ireo mbola voagejany asan-devoly ireo voagejany fanompo-tsampy tompo ianao tompo mahafantatra ny mahasoa azy ireny tsirairay avy tena hoe angona izy ireny Jesosy malalo hiverinao ambalanao tena hoe mba ho voavonjy Madagasikara izany tena mba ho voavonjy izy ireny Jesosy malalo indra ny havanay tsirairay avy ny ankohonanay arovy amin'ny ratsy rehetra Jesosy malalo ao anaty izany Madagasikara izany ankehitriny koa ary izay Jesosy malalo izay rehetra izay vory teto androany ao ny manana aretina ao ny manana problema tompo malalo ny amin'ny alalan'izany teninao izany dia matoky sy mihina tompo fa efa matoky izy ireny efa tena hoe toetra ao anatin'izy ireny ny teninao amovy voatsara ao anatin'izy ireny dia ho afaka amin'ny anaranao masina izany aretina ny olana isan-karazany amin'izy ireny izany ary tena hoe ataovy matoky anao ataovy mitoetra aminao mandrakizay izy ireny tompo dia ankehitriny izay raha hisaraka eto Jesosy malalo dia izay nisaraka tompo malalo fa ilay fanahinao sarobidy mbola ataona manenika anay tsirairay avy isan-tokantrano isan-batan'olona tompo fa tena hoe tsy hiala aminay tena hoe manda fiarovana ho anay ka raha hiatrika torimaso izay tompo dia mba tena hoe torimaso mamy anjakany herinao ka ianao koa mbola moana maraina vovoandray dia akory mbola miasa Jesosy malalo ianao nanome hery azy ireny tsirairay avy dia misaotra tompo malalo ny amin'ireo namelabelatra ny teniko tompo malalo pastera mivady Jesosy malalo atrehanao manokana ireo misesonay ireo tompo ianao niasa ianao ny manda fiarovan'izy ireo ianao no herin'izy ireo ny fiainan'izy ireo tompo amin'izao asa masina iantsoroan'izy ireo izao dia apetraka efa ny am-pelantananao izany fotoananay rehetra izany natrehanao teo dia aoka tompo ny herinao masina anjoy anay tsirairay avy dia amin'ny anaranao masina naovaka izany mivavaka izany tompo malalo betsaka tsy voalaza mivavaka anefa fantatra fa mahasoa anay tompo dia anao ny anatanteraka izany araka ny alabe nindrafonao dia misaotra Jesosy malalo misaotra tompo tianay loatra ianao Jesosy aleloia amen aleloia saorana be deaibe raha nabavintsika iam avy any Koety no tondratsika taminatin'izany ten'Andriamanitra izany tamin'ity androany ity izay no fandarantsika falibiany raika taminareo tapitreto ny fandarantsika androany raiso fa asoanao reny ten'Andriamanitra ireny ny fiarahantsika ny tapitreto fa ny fiarahantsika tsy tapitra ao amin'ny akiradio www.andramakaizao.com www.andramakaizao.com na tapenao fotsiny hoe akiradio dia fa tonga ianao dia afaka mihaino news apeo akiradio andro aman'alina io mandeha foana tsy tapaka mihitsy
manomboka amin'ny ray maraina rehefa aveo efa misy toriteny amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina raha pitso amin'ny folo maraina dia efa mandeha ao andray zao fandarantsika zao raha tsy nahita hatramin'ny voalohany ianao na ohatra ny hoe mbola te hiheno kely dia heno ohatra pitso amin'ny folo maraina dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo rala koa mbola misy toriteny valo isan'andro sivy ambakany rano aminay eto ny teriteny rehefa miaraka aminay izy ianao dia maheno toriteny sivy isan'andro ianao dia tokony ahery ianao amin'izany manginy fotsiny ny ao ny teninaina zao izay ataony anam-paviana dia mandeha ao amin'ny radio ny fanomboka isy foana ny fandarana raha nabavy someva mitondra ny eto nge mahafinaritra sady ampianarina mahandro sakafo nareo jereo ny compte-ny anabavy someva fa manao aki cuisine izy mampianatra sakafo isaky ny lahady dia teninaina ianao mare teny mameroverona amin'ny teny allemand amin'ny teny frantsay amin'ny teny gasy izay ataony anabavintsika iaina avy koa ny fandarana hafa maherezy ianao ny tanjona nge miaraka aminao tena tsy angingina ianao ny tany lavitra ary tena manina te hifampitantana anao any an-danitra izahay mahereza manentana ihany koa fa manana groupe tsika ka marela ny anarany aza dinonao fa isika manana didy mandreo sahirandreo dia manohana andreo sahirandreo tsika afaka mijery mura anay nareo dia mahita ny hetsika rehetra ataontsika ho andreo sahirana ny Madagasikara mamoky ny ankizy tsika isan'andro manome yaourt sy gâteau kely na yaourt sy pain au raisin kely na pain au lait sy ny sisa dia mahazo hery ireo ankizy ireo dia rehefa mahazo hery ireo ankizy ireo dia hay fianarana hifantoka amin'ny fianarana dia havanina olona ahatonga olona ambony zany fianarana zany dia tadio fa ianao any arinana ho tsarovana manokana ny hetsika izay nataonao ka raha misy kely any aminao na kely na be dia tonga avy ianao ndao tsika ifanohana mandefa simpe amiko dia afaka mandefa ianao na virement na Western Union na Ria na MoneyGram afaka tonga dia alefanao direct any Madagasikara na alefanao ety aminay ety Frantsa dia alefanay any avy eo fa mila mifanohana isika samby tain'Andriamanitra raha mbola tsy tonga dia dia rapitso alina resika dia efa eo neto fandarana mampiona rapitso misy andrata misy rapitso ariva amin'ny fito ariva misy andrata miaraka mampiona dia avy eo araka eto hitondranao ny tenin'Andriamanitra rapitso isa misy fotoam-bavaka vavaka fiambenana fa amin'ny lahady ariva indray lahady alina indray satria rehefa sabata alina isika tsy misy izay no ela mety ain'Andriamanitra misaotra nahitra eny hatramin'ny farany voninahitra dia averintsika ho an'Andriamanitra iray ihany halleloia amen